amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana atao tokantrantsika ny amin'ny zaonio zao a. Ny ambassadeur-ny Eosoa Asia dia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zaonio zao ary manonona ny hatsarany Eosoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary soatsiketra samoteny Eosoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsara antsika hariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ilay tompony lanitra sy ny tany sy ny lantilantany amin'ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny maso novinovinovina ndotsika ny voninahitra hariva afaka ho voninahitsinarany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eosoa Asia mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny tia ny fampianarana andro aminy zany dia narana fatelopolo na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakaiza izy teo, tsara petraka ihany izy iny zany raha mety fa raha tsy mety moa zany dia tsy minona hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo, loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga ansena hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy eto hoe mpanota, zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io, na ny anarany azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mamarina an'izay anarana nomeny zay miara-mamaly tena tsika rery tokantrano hoe tsy mitombo zany. Na iza tsika maheno anazy zao manera anazy fotoa zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany e. Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa am'izay hevitra zay, tsy mitombona mihitsy ne zany e. Daholo avakitsika ny ten'Andriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo, satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilona miaraka amin'ilay hoe le Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay Jesosy Jasy io e, tsy izay Andriamanitra tsy izy hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatrany hoe Yehosoa. Tsy mety daholo zany teny rehetra zany hatrany amin'ilay Yahosoa mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa, tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona an'izany teny zany. Dia ndao jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanota eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota, ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana hoe ty anaran'ny Andriamanitra ko ty dia mariny ty. Dia ena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita hoe Andriamanitra tsy mivaky loha am'izany anarana zany fa mety foana io. Azafady indrindra ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany ka tsy maintsy antsoa ny io anarana io zany important le anarana ny dikan'izay ka didio tsara zay fa important le anarana fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na nyrayra ny antony mpanota reo olona reo ka amin'ny mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indra tsy mihaino io Andriamanitra io zany. Vaketsika tena Andriamanitra ny bokyny Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa, jery tenin'Andriamanitra maromaro kely tsika aloha. Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany, la ny andro mivavaka ao fotsiny aleo mihitsy mandeha ny amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsy rehefa fantatra fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsoina mihitsy ny tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2 eno ny tanany avatsy fofa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa hamarina fa ny heloka reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo ny mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay sady tsy jesange ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy sady manafina ny tavany aminao Andriamanitra io ary misaraka aminao izy ny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io Andriamanitra ianao neo ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana ny ahafantaranao zany Andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io Andriamanitra io nefany izy a miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataony olo hoe mahafantatra Andriamanitra zany izy io anaran'Andriamanitra nampianarana rehetrarehetra io a de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le matonga mpanota zay le mpitona fihevana mpanota le Andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy Andriamanitra ihainanao zay mpivavaka ao zay no tonga ny ambasadeur-ny Osiaty la ny andro mandeha mivavaka metimety amin'ny hoe za maritsaka amintsondra mbola teo vonjeno fa rehefa sy teo vonjeno fa ho any amielo na natozony lalanao ary nefa de tsisy manaka aniny ke ianao kosa efa teo any amelo ina moa no azo atao am'izany efa mba nampianty ihany zy ady a efa mba nanoro ihany zy ady a efa niteny mamonjy anao ha tsy niraranao tsy nihaino a fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny hoe mba mivireny inona raha mba miverina am'lay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'lay mpamorona de mine raha miverina makanjo zao raha izay Jaona 5:8 hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanotaka ahoana moa zany ianao no ate filazany tsara indray tsika no mijery a Jaona 9:31 jerevantsika kely a voninahitra dada Evasiosy Jaona 9:31 zay fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsy io tsy mihaino mpanota Andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota nilaza hoe za mahafantatra ny anaran'Andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana moa nezanao ny anarany io ahoana moa ianao nilaza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirany zay mahay teny hebreo zany na mahay teny frantsay na mahay teny anglisy fa mazava lalàna Andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy mihaino anao zany Andriamanitra lalàna anie zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'Andriamanitra io rehefa tsy mihaino anao Andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anaran'io a rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao an'io anaran'io nefa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary omena atsika hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nke ka avy any amin'ny devoly ka aiza moa nisy devoly ilan'Andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty a ianao zay mpanota mitovy amin'ny devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota kaiza misy devoly ny andeha hitondra ny anaran'Andriamanitra adverseran'Andriamanitra ve nao ampitondraina ny teniny na izy raha miteny hoe manuera ny devoly kaiza moa zany zay olona mpanota devoly ny ataon'Andriamanitra hoe oeto ary ty teniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsika tonga saina fa zay ny asany zay ady mamerina tsika hitodika any am'ilay tena izy Yahosoany anarany avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any amin'ny devoly aiza moa zay misy Andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika aza io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'Andriamanitra marina olona manao maziny sasany olona misikedy sy manandro ny sasany moa de olona pakany amin'ny dadarabe miara-miasa am'ireny mihitsy ny arany sasany ary izy etreta saika makany doly mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany a za ziady ambassadeur-ny Iosoa no mitory foana ary izy rery any de zare eto amin'ity planeta terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Iosoanay zany ngeka tena Andriamanitra ny zany zavatra tenena amin'io zany ny hatsarany io Andriamanitra io no avaka tsika ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo diny andininy fahavalo vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa fanaporofona tsika fanompiry zany fanotelony zao ty fa hoe izy Jaona voalohany 3:8 izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any amin'ny devoly reny ka anaran'Andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any amin'ny devoly io entiny aminao io ka avy any amin'ny devoly ary izy ko de zay entiny nomeny anao zany avy any amin'ny devoly koa mba tonga saina zay le tenenina atao amin'ny fandaran'le titry hoe loza fa mihaino feon-demony ianao
Anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny anao io de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany io mihitsiny de mazava zany fa matoa zay ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Iosoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay ady azy zay le ambasadorany Iosoa zay lay miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Iosoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny zay ady ihany nao fatanao hoe Iosoa iny satria zay ady ihany no manoro anareo any Iosoa zay tsy hita amin'ny masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana. Fanaporofona fahatelony zay. Fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy fa hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina. Zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina. Ka manina moa zany ny tenena hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina fa iza zany le alika. Lova ketsikely hoe zay tiandriamanitra eo Matthieu 7 Matthieu 7 de amin'ny andininy 7 nga manizy diso ny fitadikiko anazy ohatra revatsika Matthieu 7 andininy 5 le izy Matthieu 7:6 zany aza omeny ny alika zay masina ary aza tsipy an'lonina ny kisony ny vatosoanareo fa andrao nitsaka azy izy ka dia hifototra dia miraviranareo ka lay hoe azo omeny alika zay masina ny zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy Iosoa zany hoe zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Iosoa rery eto amin'ity planeta Terre ty ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina nytika zay ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mba tonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Iosoa zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omenina an'le alika io izy ny zavatra masina tahaka le hoe ny devoly ange ny mpanota ange de avy amin'ny devoly ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo no tsy hoe verina kely am'izay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly noke jerevantsika izy teny zay eo jerevantsika kely hoe any amin'ny bokon'ny Jakoba any angamba izay da jerevantsika kely lo jerevantsika le manoera ny devoly de andositra anareo izy Jakoba 4 andininy 7 Jakoba 4:7 ka de maneky an'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra anareo izy raha eo Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetrarehetra de avy any amin'ny devoly de ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany niraka ny olona anohitra anazy maika vefa anohitra devoly zany maika ve fa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no aseny mitondra ny teniny hoe tia le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly nydika an'izay ny devoly nasen'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona azy nasen'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny antanina raha mety miara-miasa amin'ny devoly Andriamanitra io de tokony tsy nyroany ny devoly fa naverany miperaka tao amin'ny lanitra tao fa matoa ny roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitahany ianao fa manoerany zany rehetra zany tena manoro hevitra anareo mihitsy hoe tsisy solution tsony ty resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Iosoa nanareo zany de tsy haiko zay andehanareo fa ty fa malalaka lalana makany amin'ny hera manoro hevitra zay adia hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety na zara zao miantso mitola fihevana rehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra aza mamitaka olona tso fa tsy mety ane na ianareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsona ho faty ane ho anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any am-pitan-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo manatona ny EOSO am'izay. Ina tsony andehananao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofony zany ake nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io e. Ino ny marika ny hoe tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavalinareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tena fa tsy mpitondra fivavalana zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soratra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo netin'le mpitondra fivavalana aminareo. Mitapitany fotsiny eny nareo. Zany ake niteriko hoe mba miverena am'izay. Dahoary itsaveantsika le hoe azo mehainy alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny an'izay dia ratsika le izy. Fa zay ady zany aza hamonjy ny olona koa na moa zany anohatra nareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azaveko aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Efa teo hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy ntika an'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny EOSO tena navitana nafaka olona miara tamin'ny fahotana ry na tafaverina ny olona iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafa afaka tamin'ny fahotana ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny EOSO zany. Fa de manome valy aminareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny EOSO zany dia mpanota ohatra anareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny EOSO dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao ngeny asika mamaky an'ilay lalàna zao e. Jereo ngeny boky ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20 ny avaketsika izy 5:10 manizera sy diso indray ny fitadiditsika. Ie, Apokalipsy 22:15. Fa ny ivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangajanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny mahasomefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany dia ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reo izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa ny soratra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Va kio le Apokalipsy 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany fa le soratra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeur-ny EOSO zay ady akory. Kanefa noho ny amin'ny ten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy teo hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany dia aleo tena miverina makany amin'le marina e. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny EOSO mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny dia za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako lay tompony ity soratra masina ity no miteny an'io ka inona moa no ho avalinao? Za aloha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony vavaka io koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy ino teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na ny mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e. Dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy hitovizanao amin'izany tena mba mialahy. Mialahy amin'le toeran'ny mpanota e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany intsony raha mba teo vonjena ihany ianao.
Fa rehefa tsy mety hovonjena moa anao dia tsy hitako izay ho tenenina. Nireo ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka, jereo io teny io e. Même classe ingereo e. Ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur-ny Ôsoa nitondra nyity teny teny afaka mifahotana ny olona. Tsy mpanotatra anareo izy nitika an'izay. Fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Ôsoa dia mpanotatra daholo ohatran'ireny nampianaryreo mpitondra fivavahana ireo daholo. Ny olona rehetra izay niaraka tamiko ihany koa. Saingy izay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Ôsoa, ary izay niaraka tamin'ny Ziadia, niaraka tamin'ny Ôsoa, afaka mifahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa izay nampianarinareo mpanota daholo. Zay ny profo fa avy eto an-taninareo. Izay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur-ny Ôsoa irery ihany no miteny hoe tsy mpanota izay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur-ny Ôsoa irery ihany eto amin'ity planeta Terre nareo ity, eto amin'ity tontolo nareo ity no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina izay nahafaka tamin'ny fahotana zany. Io le teo hoe Yahosoa ilay zanany ary dada Malayava ilay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanotareo na ny Andriamanitra nitoriany taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny profo fa tsy izy io Andriamanitra nareo. Satria izy ara-mpanotaka. Ary profon'izany nareo tsisy afaka mifahotana io. Zava-marina zany. Reo raha vakitsika farany amin'izay le ten'Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio 7 andininy 9. Matio 7 avetsika vakina kely. Matio 7. Satria vetantsika sara amin'izay le hoe inona moa zany ten'Andriamanitra amin'ilay alika? Dia izao le any ivelany. Aza omeny ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina zany eto dia tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny velany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy dia mpamitaka iny. Raha mitondra izy dia olona mamorika olona ho any amin'ny hery, satria zay ampianarin'ny rehetrarehetra eo dia lasa mpanota daholo, dia hitsipy makany amin'ny hery daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoetiny mpanota no mitondra an'io tsisy eo anarana io. Zany ny tsisy mamarina azy anarana tonareo na hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra ny tenareo hoe Yahova, Yahou, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo ireny. Satria dia ny aingana avy any amin'ireny anarana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jizasy, anarana avy any mpanota daholo ireny. Diso daholo ary profon'izany mpanota izay niaraka tamin'ireny. Yesoa, Yeso, zay rehetra niantso amin'izany mpanota daholo. Dia tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany. Satria izy miteny hoe azo omena ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny ten'Andriamanitra. Dia valy teny men'Andriamanitra dia zay hoe za tsy manome an'izany. Dia zay ny profo fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo. Satria izy avy eto an-tany izy ko. Anara'Andriamanitra tsy izy avy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto menareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Izy raha miteny hoe manohera ny devoly. Satria le olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Tokony toerana koa zany ireny ny dikan'izay. Ka izay no tonga namitenareo hoe ny fahendrena manorevitra Ziadia tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao. Profon'izany inainao koa raha mpanota, ohatra anazy koa mpanota. Samy mpanota ve afaka olona fahotana? Tsy lozika zany. Misaola anareo any Ôsoa fa tongeto ny ambassadeur izay ny rahany tondra ny zoatsarana lehibe zao. Matondra zany ny ambassadeur ny Ôsoa Ziadia na afaka olona tamin'ny fahotana dia tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha veto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy dia ohatran'ireo mpanota reo ihany koa ny zatra natao. 2 arivo taona izy e. 2 arivo taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka atao na andray aza. Amin'izao fahatongavaka izao nge vao heninareo re afaka mifahotany. Be dia be ary mbola metraka fanontaniana hoe possible ve zany? Fa dia nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 amin'izany tsy mahay manota an'izany dia ity ambassadeur ny Ôsoa Ziadia hitanao ity. Matoa za mitona an'ino ho afaka mifahotana satria za no afaka. Ary izany tsy mahay manao an'izany tsony. Fa raha ny ambassadeur ny Ôsoa moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olo ireo
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambasadiorany Iosoa zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manoteny intsony tonga eto ilay fahamarinana. Hitanareo ilay tena tsy manoteny intsony, tonga eto ilay Iosoa ilay tena amin'ny fahamarinana, voninahitra ho anazy mianaka mandrakizay dia tada Evasy Iosoa. Anjaranao no manatona, miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tombotra loatra anie ny andro e. Ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity taninareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena ndao hiaraka amin'ny Iosoa am'izay. Tsara loha raha mantsy Iosoa e, tsara loatra izy. Tsy mahafinaritra anao ve zany teo afaka fahotana zany. Izy amin'ny olombelona normala ny teny fa ratsy zany, fa ny olona tsy normala ny teny hoe ratsy zany. Fa raha mbola olombelona normala ihany anao dia teny hoe tsara ny afaka amin'ny fahotana. Ary irina mafy no tonga amin'izany sehatra zany. Tsy irina intsony fa tongava dia hitanao zany hatsarana zany. Tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany ange. Zay nitenena ange tsy misy tanteraka e. Anjaranao sisa manapa-kevitra. Zay ady miantso anao. Ary tena miantso ny fananao, didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay. Mienohan zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo ny antony natonga ny Iosoa maty teo amin'ny hazofijaliana. Amonjy an'ilay fanahy any amin'ny lanitranitra. Metezo vonjeninareo. Azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana anie zao e. Tena fitiavana amonjy ianao mihitsy nomenanao daholo miprofo ny soatra masina hoe matoa afaka ny fahotana ny olona nahita an'ilay olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao. Ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty satria ny avy any satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo omena an'io anaran'io dia tsy afaka ny fahotana zay miaraka amin'izay olo zay satria any ivelany izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolondray. Fa matoa ziadia nafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota intsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy intsony dia izy indray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra, tao anatin'ny valan'Andriamanitra, teo akaikin'Andriamanitra niteka zay. Mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambasadiorany Iosoa zany. Mazava be ny sary jerevana fa raha mbola avety aminareo zany zay ady zany dia ny ambasadiorany Iosoa zay hitanareo dia tsy maintsy mpanotatra rehetrarehetra daholo ny rezultat io. Fa misorany avy indrindra nahita ny anakaiky avy any amin'ny lanitranareo. Egny anie mba tsapany hatsaranareo fa tsy avinavina ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany jereo ny asa. Na Iosoa raha tena zay hoe rehefa tsy mino mba minoany le asa nataoko taminareo. Ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy mino zay teneniko nareo mba jerevo le olona afaka mifahotany eo mba ny masonareo nge le izy. Efa manarivona nge ny afaka mifahotany eto amin'ity planeta terre ty ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge zao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra mahany ivelan'ny fanjakana any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto am'izao ty zao hoe za eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be repetra-dranomasina fa mandray ny fampianarana sady vovonjy anjaranao mba mandray ny famonjena ho anao ho lavinao ve. Ny profo menanao dia hoe matoa misy ny fanafana fahotana ravany devolo ny dikan'izay. Ary raha misy ny hery mandravany devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana fa tsy hoe mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany mametaka anao amin'izany isamy izy io dia mody fitany io anao. Fa ny tena ahafantarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolo na fandadavandano ny fahefana etrampitany ty zay ny fahefana sy ny heriny zay. Ary ny misy ny hery dia ao amin'izay mavita mandravany devoly ary ateo mandrava devoly dia mandravany fahotana. Fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io. Tsy misy devoly hitonana ho lasa tsy mpanota zany. Ahoana sakafo ny ara-ve ny fahotana ve dia izy hoe hitondra anao any amin'izany. Ny devoly dia tsy maintsy mampanota anao foana zay natonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangaha fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao. Izy io mampiteny ny vavanao io fa ny ao anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany. Ka izay misy le fahamarena zao hitanao zao manatona ny Iosoa. Zay ny teny fa dia miraso antsika rehetra samy teny Iosoa ny ambasadiorany Iosoa zay ady samy hotahiny avo indrindra antsika dia hiaiava azy ary samy hotahiny Iosoa ary dia miraso antsika indray iaino ny toy ny fampianarana manaraka indray toantsika hariva afaka. Raha betsaka dada Maria va noho ny amin'ny teninao tena fitiavany ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao. Miantsoantso mihitsy ilay nirahanao dia ilay zanakao malalanao ilay tianao
ilay zandrinao ihany koa Iahosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso izy ady a, ary miantsoantso ny fanahy zay iverinao any amin'ny lantilanitra rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanitra rehetra. Mahay nareo miaina fa izao ny antsoantso anareo, midira faingana aoka tsisy hitaredretra intsony, dia efa tomotra loatra ny fotoana e. Iahosoa mangataka aminao zy ady a, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao, tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ao any aminao Iahosoa, amin'ny alalan'ny zao teny sy fampianarana zay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy zaza, ianao no naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria za ny rahanao, za avy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy hovery intsony, fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Iahosoa, vonjeo ny olona Iahosoa. Mangataka zy ady mba tsy hovery mihitsy ny rehetra maniry no any aminao. Aza dia fa mangetaheta ny todika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izy. Amin'ny anaranao Iahosoa anao zany vavaka izay. Amen. Dia mirahazo antsika samy teny soa, izay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity, dia metraka mandra-presaka ao aminaraka indray, fino matory.